satria andriamatositeny no napetraky ny mpikatroka amin'ny fitariana ny antoko dia mangataka azy zahay atao amin'ny antoko PSD mba hirotsaka ho fidiana ho filohampirenena mba hitondra ny fanilo mampiatra ireo soatoavina ny matematesantsika amerenana ny asan'ny sata republikanina izay voaviravira. Nitodika tamin'ireo vahoaka malagasy rehetra mba amela ny zanaky ny faritra atsimo handray ny fitantanana ny firenena Yankuy Eliana Bezaza rehefa nangataka io firosahany sy teny Randriana Solonay vidiana io. Mahita izahay fa fotoana koa izao mba andraisan'ny havantsika avy any atsimo ny andraikitra faratampony amin'ny fitondram-panjakana. Efa mitondra ny avy any andrefana tamin'ny alalan'ny président Tsiranana, ny avy ao Atsinanana tamin'ny alalan'ny amiral Didier Ratsiraka Ignacy, ny avy ao Avaratra tamin'ny alalan'ny professeur Zafy Albert, ny teto ampovoantany ny telon'ny sesy tamin'ny alalan'ny Marc Ravalomanana, Era John Armampianina sy Andra Joelna. Koa raha miandrandra n'izany firaisampirenena izany sika dia mba anjaran'ny tapany atsimo indray izao no mitondra ny Madagasikara mba aviany indray no mba hitantsika fahasoavana sy fahombiazana sy fiovana marina. Endriky ny fihavanana sy fomba tsy ampsarana ny malagasy ny fanomezana ny fitantanana ho an'ny faritra atsimo ho hiatrany Eliana Bezaza.